lahasana voalohany a ny lahasana voalohany a ny ministera ny fiarahamiombonantoka zany ny ministera miara-miombonantoka manana ny lahasana voaloha tsy aivina moa izany fa mahakasika ny fiangonana Christ Embassy na Love Word ity zany hoe misy ihany koa ireo miara-miombonantoka dia ny lahasana voalohany a dia Spirit Embassy a prophète sy prophétesse prophète Beth Angel sy ny vadiny prophétesse Beverly Angel Spirit Embassy voninahitra ho an'Andriamanitra izareo indray nahazo ny lahasana voalohany hatrany efa taona maro ny sesay a tamin'ity taona 2024 ity dia mbola nitondra ny lahasana voalohany hatrany izy ireo makasitraka noho ny amin'ny zavatra izay ataonareo lahasana voalohany amina olona manatapitrisa dia zareo foana no lahasana voalohany Prophet Beth Angel Spirit Embassy United Kingdom na Angleterre lahasana voalohany amin'ny mpiara-miombonantoka tamin'ny taona 2024 ministera tamin'ny ministera maro tena hoe amanatapitrisany dia isika Spirit Embassy no nahazo ny lahasana voalohany nandritra ny efa taona ny sesa any zareo nitondra ny lahasana voalohany hatrany Good News World miaraka amin'ny Beth Angel provoquer réaction ary mendrika ny hoenona hatrany